Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Coco Tairay, des sahala amin'ny ronono iray very, cacao, coco, mofo dipaina tapany, izay mitondra hery sy tanjaka mandritra ny tontolo andro. Andramo fa tsara lavitra noho ny afo. L'Ulchanao ni fampalalam-baovao. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmene. La boutique des marques L'Ulchanao ni fampalalam-baovao. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. L'Ulchanao ni fampalalam-baovao. Tsy ara-dalàna ary manitsakitsaka tanteraka ny lalam-panorenana malagasy ny HCC raha manao amboletra amin'ny fanatanterahana ny fividianana amin'ny faha 14 ny volana novambra ho avy izao ho ireo vondrony kandida androany nanandritry ny diabe ho an'ny androany nanomboka teny anosy ny azo ananosy be ary ny afara teny namontana izay noravan'ireo mpitandron'ny filaminana izany diabe izany. Kiondalana lehibe ho an'ny fanavotana ny firenena ny tolona izay tarihin'ireo vondrony kandida amin'izao fotoana ho ireo olom-pirenena nanatevindaharana ny hetsika fotsy teny anosy be androany. Nambaran'izy ireo fa maro ny kabraraka sy ireo tsy fanaran-dalàna hita ka antony tokony andadiovana izany. Izy ireo izay manameloko ny mpitandron'ny filaminana izay manao hery famoretana trany ny vondrony kandida sy ireo mpiaradia aminy. Miezaka mividy ny filohan'ny sendika amin'ny fomba rehetra tsy isian'ny grevy ny fitondrana amin'izao fotoana raha ny fanazavana. Na izany aza ny rosta amin'ny fitokonana fahobe ny sendikan'ny mpiasa teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena androany saingy nakatona ny vavahady ary tonga nanaparitaka sy nandrabiraby ireo mpampianatra ny mpitandron'ny filaminana ankilany tsy hijanona ny hetsika hoy ny filohan'ny sendika. Nanaitra ny maro ny nahita fa tranon'ireo olona voaroroy tamina fanondranana volamena ntsokosoko avy eto Madagasikara no navadika ho QG ny filoha teo aloha eny amin'ny boriboritany fahatelo. Fanontaniana maro no apetraky ny mponina manoloana izany indrindra ny fifandraisana amin'ny tompon'ny toerana sy ny mpitondra fanjakana. Any ivelany nanomboka androany ny savaao nataon'ny polisy amerikanina ikaroany ny tompon'antoka tamin'ny fitifirana olona tamina toerana filalaovana baolina sy toeram-pisakafoanana tao Maine États-Unis omaly. Tranga izay nahafatesana olona maro indrindra ho an'ny taona 2024 namoizana olona 2020 nantsipirindreo avy hatrany ary. Ankafatena tompokira sy tompoko avy misy diako ny tokantrano amin'ny tsy ary ny alakamisy fa 20 ny volana oktobra taona 2022 ty aterina ny araba ary manasanao ampitiavana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany tsy ara-dalàna ary manitsakitsaka tanteraka ny lalam-panorenana malagasy ny HCC raha manao amboletra amin'ny fanatanterahana ny fividianana amin'ny faha 14 ny volana novambra ho avy izao ho ireo vondrony kandida androany nandritry ny diabe ho amin'ny androany nanomboka teny anosy ny azo ananosy be ary ny farana teny namontana izay noravan'ireo mpitandron'ny filaminana izany diabe izany fitinokoloina. Nanomboka tamin'ny 12 maraina teo efa tonga maro ny antrana teny anosy toerana izay ny fanomezana ireo olom-pirenena maro anatrika ireo vondrony kandida toy ny mahazatra mitohatra ny teritery izay ataon'ireo mpitandron'ny filaminana ary nanamparitaka azy ireo. Miarni tany ndraiky zany. Teny anosy be araka izany no nanomboka ny diabe izay notarehin'ireo kandida maro ireo namaly ny antso amin'ny fitakiana ny tany-tandalàna na teo aza izay sakatsakana izay.
niazo anonosy be ny dia ampilaminana no nanehoana ireo olom-pirenena hevitra amin'ny fitakina amin'ny fifidianana madio sy mangarahara. Nantitra ny teron'ireo vondreny kandida nandritra izany ny mikasika ny fanapahan-kevitra izay noraisiny HCC omaly amboletra atsofeny ny fepetra anatanterahina fifidianana madio hoy hatrany ireo kandida raha nandany fanemorana fandroan'ny fifidianana. Fifidianana amboletra io tsy mahafeno fepetra ary tsy hoeken'ny international mihitsy résultat eo voalohany tsy maintsy malagasy eny zay président olana eo satria misy paikady ao, misy stratégie ao, misy secret de défense ao. Faharoa tsy maintsy mijery ny tombotsoa ambony ny firenena ka raha ohatra anao tsy malagasy lasa manana engagement filazana azy na manana hevitra any ambadika any miafina. Fahatelo ny tena loza dia zao ty ACC ty. ACC zany dia tonga dia milaza fotsiny hoe ekena na dia zany tokony tsy ekena zao ary zany tokony ekena indray tsy ekena. Efa fantatra zao marary ilay anankiray tsy afaka tonga ty tsy afaka manao campagne dia ny laviny azo raisina fa tsy mitombony. Ory ACC mba olombelona mitafy nofo sy raha ihany ianareo. Raha mpanorenana mazava raha vao misy candidat tsy afaka manao propagande satria marary mbafy ary izy tsy eto toerana dia tokony miato ny fifidianana. Mazava be zany zay misy nanambaranay hoe tokony ahato ny fifidianana satria na io lafiny anankiray io monja dia tsy maintsy ajanony ACC ny fifidianana kanefany mbola miteny izy hoe tazonina ihany le daty. Ho tsara ny tantara io ACC io tsy voalohany izy nanalabaraka ny vahoaka malagasy nanabaraka ny tenany fa tsy fanaran-dalàna lava io tsy azo ekena ary tsy janona mihitsy ty tolona ty raha tsy miova reo rafim-panjakana rehetra reo tompolasy tokovavy. Ny janona teo anamontana andiabe androany vonina iady hatramin'ny farany ho an'ireo olom-pirenena maro ireo kandida raha ny fanazavana talohan'ny sakana izay nataon'ireo mpitandron'ny filaminana teny an-toerana. Andina pinareo zao tena mahafana po be zay vele matahotra zay reto ilaza aminareo mihafalinay sy fisoranay anareo satria mampahery anay mihitsy ny fahitana aminareo maro be toy zao. Fa dia hoe zay aminareo hoe ny androany mirapitso amin'ny sabotsy aza matahotra reo mbola hitantsika manaraka zay. Araka izany itsyo raha mipitso eny ambohitra arahaba ny hetsika ireo vondriny kandida amin'ity farany herinandro ity ihany koa manome fotoana ireo vahoaka eto Antananarivo ny vondriny kandida eny Antsonjombe. Efa nisy ny taratasy fangatahana alalana izay napetraka teny anivon'ny prefektura Antananarivo tamin'ny alatsinainy lasa teo izay mbola andrasana ny valiny. Bakeo an-dalana lehibe ho an'ny fanavotana ny firenena ny tolona izay tarian'ireo vondriny kandida amin'izao fotoana ho ireo olom-pirenena natevin-daharana ny hetsika fotsy teny Anosy androany. Nambaran'izy ireo fa maro ireo gaboraraka sy tsy fanaran-dalàna hita ka antony tokony hanadiovana izany. Izy ireo izay manameloka ny mpitandron'ny filaminana izay manao hery famoretana hatrany ny vondriny kandida sy ireo mpiaradia amin'ny Christian Dimy mitatry ny antsipriany izay. Tsy azo ekena ny firosoana amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena amin'ny faha-enina ambin'ny folo ny volana Novambra ho avy izao hoy ireo olom-pirenena izay nanatevina ny hetsika fotsy izay tarihan'ireo vondron'ny kandida androany. Mila diovina avokoa ny tokotany isian'ny fifidianana madio, mangarahara sy ekeny rehetra.
Kion-dalana lehibe araka izany ny tolona izay iarahana mivondron'ny kandida ho hiatrany ireo olom-pirenena ka nahatonga azy ireo nanatevin-daharana amin'izao hetsika izao. Tena kion-dalana tanteraka mihitsy ary raha tsy afaka amin'izao ny firenena malagasy sanatrian'izany ho vozina ao anatin'ny taona maromaro. Dia izany zany eto dia manentana ny tanora indrindrindrindra fotoana izao satria raha fisian'ireo kandida folon'ireo amin'izao fotoana izao tena hoe samy hafa foto-kevitra mihitsy, samy hafa hevitra nefa mirahina ao anatin'ny fanavotana an'ilay firenena. Dikan'izay amiko kion-dalana ngeza be tsara rarotina mihitsy hijoroana. Fantatsika fa tsy azo antoka mihitsy ny fifidianana zeseo fampiasana ny fahefam-panjakana izay ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao fampiasana ny volam-panjakana izay ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao ary ny olom-panjakana rehetrarehetra mihitsy. Io zany ny tena edivana mafy satria fifidianana iseho tokony mampiseho mahita taratra ny safidim-bahoaka marina fa raha izao fifidianana omanina izao dia tena tsy misy mihitsy satria fantatra izy amin'izao fotoana izao. Tena kion-dalana mihitsy ho amin'ny firenena ny tolona ataonay ohatran'izao elana amin'ny zaboraraka tolonanay zany tsy maintsy mandeha foana jusqu'à la fin tsy miala izahay mandra-pahazonay ny fahamarinana resaka fifidianana. Tena mahariska anay ny tolona amin'izao dia mila ny mangarahara ny vahoaka tsy mila ny CENI tsy mila ny ACC fa mila ny fifidianana madio ary mangarahara ny vahoaka. Fa raha mbola reo ihany no ao dia tsy ahita ny mangarahara ny vahoaka, tsy ahita fifidianana hoe mandeha ara-dalàna zany. Fa zany ny tolomanay vahoaka amin'izao fotoana izao. Etsy ankilany manjaka hatrany ny hery famoretana ataon'ireo mpitandro ny filaminana amin'ireo vondron'ny kandida sy ireo mpiaradia aminy. Ny zo fototry ny olom-pirenena hiteny sy aneo hevitra izay efa vohitsakitsaka avokoa raha ny fanazavana. Filaminana aloha zany tena tsy mety mihitsy ny zavatra ataony satria miady ho an'ny tanindrazana ny malagasy amin'izao. Izay ny tena marina fa tsy mety izao samy manana ny heviny daholo ny olona rehetrarehetra fa tsy tokony hanaovana an'izao. Fa matoa zany ny olona miady dia ho an'ny tanindrazana. Efa ho lasa ny vazavy ny tanindrazana dia mbola tsy hiady ihany ianao. Angamba ataoko fa tsy mety trony izao Ary matetika ane sahirana ihany no tsy mahatsapa an'ilay fiainana Zay ilay izy. Ny sahirana ihany no tsy mahatsapa ny fiainana. Zay ilay zavatra anina fa tsy mety ny ataon'ny fandriampahalemana tena tsy mety. Tsy mety fa enjehana foana. Tsy mety mihitsy ny ataony. Olona atanapolo reo fa tsy hoe molona mitondra inona. Dia enjehana makary enjehana. Zay miady ho an'ny tanindrazanay tsy mety aminay ilay izy dia mijoro zay. Izay tsy manaiky an'izay satria zao izay ny miady ho an'ny tanindrazana. Izay tsy hoe manohatra ny izana isa fa ny ho an'ny tanindrazana ny edivana eto. Za aloha zany hatramin'ny fetim-boan'ity tolo ity dia efa nanomboka niaraka taminareo teto. Dia izay tsy manaiky an'izay fa dia tsy maintsy miady ho an'ny tanindrazana izay. Tsy mitratra mitotonga naraka izany ny fari-pianam-ponina amin'izao fotoana. Antony ijoroan'izy ireo manoloana amin'ny fitantanana tsy mahomby sy ny fanisakitsahana lalam-panorenana eto amin'ny tany sy ny firenena. Izy ireo izay tsy hemotra fa hirosatra any ary tsy tsahatra raha tsy tonga amin'ny tanjona dia ny hamerenana amin'ny Madagasikara amin'ny mahatany tandalana sy ny fiandrianam-pirenena. Mitoetra ny hetsika izay ataon'ireo solitena nivondrin'ireo kandida amin'ny faritra Vakinankaratra tamin'ny distrika ny Mandoto indray no nanaovana ny hetsika diaby ampilaminana ny alarobia lasa teo ary tonga tena toerana ny lohan'ny Madagasikara Rakotondrambe Michel nanatevin-daharana ny hetsika niaraka tamin'ireo solitena nivondrin'ireo kandida any an-toerana andrinirina Andriamiarsokolo Antsirabe. Taoriny diaby ampilaminana nataon'ny solitena nivondrin'ireo kandida avy eto amin'ny faritra Vakinankaratra tao amin'ny distrika Betafo. Dia teto amin'ny distrika Mandoto indray no nanaovana ny hetsika ny alarobia 5 ny volana Oktobra 2020 sy 2020 lasa teo. Tamin'ny 12 ora atoandro no nanomboka ny diaby ampilaminana niarahana tamin'ireo vahoaka marobe ary namakivaky ny tanàna Mandoto. Na dia teo aza ny hafanana be migaingaina izay anisany ahafantarana ity toerana ity dia tsy nasakan'ireo vahoaka anio ny heviny. Tonga dia tia toerana nanatevin-daharana izao hetsika izao ny lohan'ny Madagasikara izay voafidy tato anatin'ny faritany Antananarivo Rakotondrambe Michel. Miazakazaka be ny toedrara eto amin'ny firenena. Lohan'ny Madagasikara mitarika ny komision sosialy hatramin'ny omaly. Maly dia nasorony zareo teo amin'ny toerana. Anatin'ny komision sosialy zany tafiditra amin'izany ny fikarakarana amin'ny tanora, fikarakarana ny fahasalamana, fikarakarana ny fampianarana sy zavatra maro samihafa. Nasorony zareo teo amin'ny toerana
satria za samyjo miteny fa le fivoriana tsy ara-potoana mitranga tamin'ny herinandro lasa teo a dia tsy ara-dalàna tsy manaraka ny lalam-panorenana ny fanontaniana napetrako apahy be maso tamin'ny ampeneran-doha dia tsotra fotsiny ozy aho hoe rehefa ny andro fanjakana faharoa eto amin'ny firenena no tsy manaraka ny lalam-panorenana tsy manaraka ny lalàna mife ny firenena iza moa zany no anaraka lalàna eto Madagasikara tsy mampaninona izany fa zany dia manam-po fa reo olona eo amin'ny fitondram-panjakana reo a dia tsy manara-dalà mihitsy amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ho ataony mandalitro ndalana amin'izao fotoana izao ny firenena satria tokony ny fito filohan'ny repoblika isika fa mbola nisy zavatra anankiray afako mbola dimy ty fitondram-panjakana ty zay no lazaiko hoe manao tsinitsinina ny lalàna zareo tapitra amin'ny volana novambra zao a ny mandahan'ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny komina ianareo ve nahemy hoe izy fikarakarana amin'izany fifidianana izany tsy tompo tsy vitanay re tsy vitan'ireo olona ny tany sako reo fa tsy maintsy miray iny isika vahoaka malagasy araka izany dia mbola hitoy ity tolona ho an'ny fanavotam-pirenena ity ho an'ny eto amin'ny fatry vakinakaratra ary ny distrika ny tany fotsy indray no andray ny hetsika manaraka ho an'ny diabe mpilaminana izay ataony solotena ny vondron'ireo kandida vaoan'ny mifaritra mifandraika amin'izay hetsika izay hatrany dia itoy ny tolona ho an'ireo mpanohana ny collectif des candidats any Toliary no mampisin'izy ireo androany fa tsy tokony hamaika ny fividianana izay hita fa mitaniry fa ilana ny fifampiresahana metrahana ny fividianana madio sy ekeny rehetra Bonhomme Élisée Kolo Toliary no mitatry ny andindinin'izay mahazo vahana ny tsy maty manota eto amin'ny firenena vokatry ny tsy fanarahan-dalàna sy fanitsakitsahana ny lalam-panorenana hoy ireo mpanohana ny hetsika ny vondron'ireo kandida raika amin'ny folo eto Toliary androany nandritra ny hetsika ampilaminana fitakina ny fampanjakana ny lalàna misy izay tsy hita taratra amin'ny fomba fiasa ny ACC amin'izao fotoana tsy maintsy miresaka atsika andatabatra boribory hijerevana ny tondroanan'i Madagasikara fa tsy mety zao zavatra hitatsika zao atao aby raha tsy mety miboaky tsikelikely ny ao amin'ny tambazotra sosialy ao ka inareo avao mampamonomono olo ka inareo avao manao trafiky volamena toa io tsy mety hita mpangalatsy zao tsy mety hita mpamono olo zao satria iny nareo mpitsara tsy manao gn'asanareo lalàna iny nanareo olo tsy ekena zany mijoro amin'izany tsika satria tsy hoentina amin'izay Madagasikara tsika magnirany Madagasikara be tany handroso firenena tandalana ny tanjona firenena tandalana ihatra amintsika eto zavatra rehetra ao agnatin'ny lalam-panorenana ampiharina io gny raha atsika mitaliany zay olo zay zahay mitaliany zay ACC zay zahay hampihatra an'izany lalàna zany ilaina ny fampiresahana hoy izy ireo hatrany ahafahana mametraka rafitra hitondra ny firenena mankany amin'ny fidianana madio tsy maintsy miresaky ambony latabatsika hanarenatsika ty firenena toy mba tsy hahatonga azy hilitsy anaty lavaky ndray mandeha io gouvernement io mila amboary mba azoatsika miroso amin'ny fifidianana tena madio fa io fifidianana madio io ty dikany hitondra fitonina ho an'ny firenena ka lafa mitonitsika handeha amin'izay ty fampandrosoa fa io eretseretandrozy azy io le atao hoe pensée unique raha mba etserety baka andafy any ro ataony etoa fa tsy raha lahara-pamehana amin'olo ka zany zany tena tonga atsika milentiky ho asany ka tsy maintsy mitsanga atsika mijoro tsika hanarina an'izao firenena zao zava-dehibe ny safidiny vahoaka maro anisa ka tsy avela ho viraviraina ao anatin'ny fividianana hita sy tsapa fa manome vahana olon-tokana raha ny fanazavana hatrany miantony zao tolona zao tompoko lasy tompoko vavy dia hiarovana ny safidinao hiarovana ny safiditsika satria raha mangalak'olo zato tsika amin'ny fokotany raiky anontaniatsika hoe mbo tianao va rajoely io himpolo eo zara laha misy olo limy manao zao hoe engaovao eo ireny nahazo mamimamy reny dikan'izay
efa tsy manaiky tsony ny safidiny voaka malagasy ny hiverenan'Andriamatoandro Rajoelina hitondra ny firenena nefa no ny kajikajy sy ny halatralatra zay efa mivoaka araka ny tany saina teo reny raha irosoatsika antery ny fifidianana dia azo antoka fa mbola ho lany amin'ny alalan'ny halatra Andriamatoandro Rajoelina tompoko lahy sy tompoko vavy ka izay no tsy ankehitrika. Ny asabotsy ho avy izao no ifamotona eto amin'ny magro indray ireo mpanohana nihetsiky ny vonon'ireo kandida raika amin'ny folo eto Toliara hanohy ny tolona ametrahana ny tany tandalana. Fananao fanambariana manoloana ny toe-java-misy ankehitriny firaisamonim-pirenena amin'ny faritra Antsimo andrefana androany ankoatra ny hetsika fanahirana izay ataon'izy ireo Toliara dia miantso amin'ny fifampiresan'ny mpitondra isa tokony izy ireo. Tandinomindoza ny firenena vokatry ny krizy politika mialohan'ny fifidianana izay misy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny hoy ireo mpikatroka eo anivon'ny firaisamonim-pirenena ato faritra Antsimo andrefana ka ilaina ny fampiresahana ho famahana izany olana izany. Ny firaisamonim-pirenena eto Antsimo andrefana dia manaitra ny tompona andraikitra rehetra manerana ny Madagasikara mba handray andraikitra mba hisian'ny fifampiresahana eo amin'ny samy mpanao politika satria tsy mahazaka ny vokatry ny krizy ho ateraky ny kajikajy politika sy ny fitiavan-tena ho tombotsoan'olombisy intsony ny malagasy 20 tapitrisa koa manao anso vonjy sy azo lava amin'ny tsy fanekena ny zava-misy sy hanerena mba hisian'ny fifampiresahana haingana eo ambany fitarihan'ireo ray aman-dreny ara-pinoana miaraka amin'ny firaisamonim-pirenena mba ho fitadiavam-bahaolana hanakanantsika ny loza sy hanjo ity firenentsika ity. Zava-dehibe ihany koa ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena maro anisa manoloana izao krizy misy eto firenena izao raha ny fanazavana hatrany. Raha sy voasoroka izao olana izao dia ahina hivadika ho fifankahalana, fifanenjehana sy famonoana eo amintsika samy malagasy ka ho fahaverezan-jo, fahaverezam-pananana sy von'olona hamoiza kavana sy ho fisaonana no ho setrin'izany. Koa entaninay ny société civile sy ny olom-pirenena rehetra mba handray andraikitra ny tandrify azy avy. Hiamafy ny hetsika ho an'ireo firaisamonim-pirenena ato amin'ny faritra Antsimo andrefana ka hisy ny fananganan-tsaina fisaonana mandritra ny 5 andro ary fanaovana hazo lava amin'ny alalan'ny fampanenoana sarobilany, vilia sy ny fitaovana samihafa izay iarahana amin'ny olom-pirenena rehetra hanahirana ny mpanao politika hiroso amin'ny fifampiresahana hatrany. Manaitra ny maro ny nahitana fa tranon'ireo olona voaroroy tamina fanondranana volamena antsokosoka avy eto Madagasikara no navadika ho QG an'ny filoha teo aloha ao amin'ny boriboritany fahatelo. Fanontaniana maro no apetraka ny ponina manoloana izany indrindra ny fifandraisana amin'ny tompon'ny toerana sy ny mpitondra fanjakana. Fanadiadina. Tranga tsy fahita tao anatin'ny enimpolo taona araka ny voalazan'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina tokoa no zava-misy ankehitriny indrindra amin'izao fiomanana amin'ny fifidianana izao. Nanaitra ny maro no nahita ity QG any Andry Rajoelina eny bypassy boriboritany fahatelo ity. Tranon'ny olona malaza voarory tamina fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena teto Madagasikara indrindra ny volamena ity navadika ho QG ity. Tranon'ny Miko sy Stéphane tompon'ny Zité Motors izay efa nahiditra amponja noho ny fanondranana antsokosoko volamena avy eto Madagasikara. Teo ihany koa ny Rara Bois de Rose izay navoarory azy ireo niaraka tamin'ny Edi Bois de Rose. Ratsy ivina ny volana febroary 2024 no niparitaka tao anaty tambazotra serasera ny oronam-peo na enona azy ireo ka tafiditra tanatin'izany Raisara zay vola. Tamin'izany voarory tamina Rara Bois de Rose Miko sy Stéphane ka i Raisara zay vola no nanelanelana azy ireo tamin'ny ministra teo aloha Imbiki Erlaza mba tsy apiditra ponja ireto roa lahy ireto ary omena 200 tapitrisa ariary izany hoe 100 tapitrisa ariary isan'olona ho tambiny ny tsy fisamborana. On l'appelle pour faire quoi pour dire quoi? Non, me resaky miadvatra anazy anao me dit la fa za tsy mahasamy tena. Il a dit 100 ariary par personne. Za miteny 10 ariary. Ao izy. Za tsy anao an'io izy fa alô izy poany ihany poany. Carrément. Parce que c'est ta famille aussi, 200 ariary fa raha tokony izy 200 ariary par dossier izy alaiko amin'io. Tenenka Stéphane Magnantsa anao dia manina aho hoentiko miresaka aminao Miko. Asevy zay revanjareo aloha zay izy dia après izy miona amin'ny zareo avy.
police zany efa miamby le izy zany c'est ce que je d'après eux zany ils ont aggravé la situation hatramin'ny resaka volamena hatramin'ny resaka devise hatramin'ny resaka boîte de rose tonga dia natambatra ny zareo reto karana jeune mafia fa l'autre tu disais comme ça tu parles avec lui Stéphane na hoe io mikoa ataoko hoe je suis avec eux de teneniko satria izy miteny hoe mila tu sais satria zao ny teneniko mila réglena androany alina ozy izy nio soit on dit oui soit on dit non fa efa azy daholo ny adressinareo telo de demain matin ny arrestation fa izy zany raha vao manety topen'le police izy dia ils vont arrêter fa alamina fotsiny le dossier rehefa avy eo taty aorina nipoitra ihany koa ny raharaha fanondranana volamena ntsokosoko izay navoaroiroy any Miko sy Stéphane nivoatra ny toedrara ka nahiditra ponjavonjy maika ireo amin'ny rahalahy mianaka ireo ny zavanitranga nefa navoaka ny tsokosoko ny azo an'ny nosy be ny ampita tao Moely avy eo nahakasidina ny azo an'ny Dubai avy hatrany fanontaniana mipetraka manoloana ity tranga ity ny hoe atraiza ny fiarah-miasan'ny TGV sy ireo mpanondrana volamena ntsokosoko ireo no tonga hatramin'izao hitan'ny masony be sy ny maro zao ankehitriny ety amin'ny boriboritany fahatelo ny fampiasana ny tranon'ireto mpanondrana are-pirenena ireto inona no ifamatorana sy ny faneken'ny roa tonta tamin'izany mandraka ankehitriny ka izao tonga miseho tsikelikely zao hoy ny hafa famezaka mividy ny filohan'ny sendika amin'ny fomba rehetra tsy sinigarely ny fitondrana amin'izao fotoana raha ny fanazavana na izany aza niroso tamin'ny fitokonana fahobe ny sendikan'ny mpiasa teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena androany saingana katona ny vavahady ary tonga nanaparitaka ny sy nandrabaraby ireo mpampianatra ny mpitandro ny filaminana ankilany tsy hijanona ny etsika hoy ny filohan'ny sendika lehilahy Nelson manao ny fomba rehetra aminona ny afo amin'ny fitokonana izay efa manomboka androany ireo tompona andraikitra maro ny fanazavana famonona afo izay hividianana sy anampenambava ny filohan'ny sendika omaly raha ny fantatra nisy ny famorina ireo filohan'ny sendika mikasika ny fitokonana ka hakasaina vidina amin'ny fomba rehetra ka tsy iroson'izy ireo amin'ny fitokonana androany ireo namana sendikalista izay voantso omaly no nilaza fa misy hono izany recrutement dimampolo zato hatao androany tsy fantatra zay ampiasana an'ireo olona reo fa samy mitondra dimidimy avy ny syndikalista zay tonga tao olona ho recrutena malakilaky tsy izy fomba ampiasana azy hoe ilainy fitondram-panjakana ve zany olona zany zay ny tatitra tonga taty aminay zay notanteryn'ireo namana mpivory ao anatiny ihany na tsy mitolona aza dia tsy mitolona mivantana fa mitolona ihany akolaka zany izy matoa manome antsika an'izay information zay mitolonareo namanareo mba tsy hitolonareo syndikalista namanareo mba tsy handeha ty mitolona dia tambazana recrutement tany moa dia hoe misy député miantso ny syndikalista rehetrarehetra na mizara hoe 10 millions d'ariary isaky ny président syndical député no manao an'io zany daholo no zavatra mandeha agny ambadibadika agny zany amin'izao fotoana hitenenantsika zao mba amonona afo ny tolona zay efa mirehitra ka maro ny filohan'ny sendika ny ampiasa ireo maniry ny anatevin-daharana ny tolona nagataka ny akana azy ireo eo anivon'ny ministera ireo mpiasa ireo noho ny antony ny atahotra sy ny tsindry mahazo azy ireo raha ny hita teny antoerana efa nakato ny tompona andraikitra avokoa ny vavahady mihititra sy mivoaka ny ministera tamin'ny 12 atoandro nagataka fanazavana makasika izany ny filohan'ny sendika saingy tsy nisy namaly tampitra omaly ny 72 heures zay nomena ny fitondram-panjakana eto dia hamoaka ny namanay mpiasa ao anatiny ny programanay androany reo zay efa nifampiresaka aminay fa resy lahatra izahay fa matahotra ny teritery matahotra ny orooro ka tongava ianareo amoaka anay avy ato anatiny ato fa zahay dia miaraka aminareo izay no antony atogavanay eto androany indro ny agagana fa mikatona le varavarana ianareo mpanao gazety angamba efa nahazo sary eo amin'io varavaran'io mihidy tanteraka zany hoe tsy afaka miditra zay hiditra tsy afaka mivoaka zay mivoaka ny vitaindry zalalohany fotoana angamba ny asanay zany hoe tsy nampidiriny ny mpiasa hiasa ao dia avy eo zay namanamany miasa ao zany tsy afaka hivoaka androany satria ny fitokonana dia tsy maintsy ho atao eto
Andre matotaleha dia andeha hiditra ao ministera ny tenanay dia hoe efa misy baiko fa ianao dia tsy mahazo miditra eto mba alefako kely izay tompoko fa manana ditsy andraiky fa tsy ny mpanofa trano indray ny andeha androka tompotrano. Nisy nisy fangatahana fifampiresahana tamin'ireo tompon'andraikitra amin'ny nisy fanakatonana ny vavahady. Keleto. Fiara-miasa tsika fa aza matahotra fa manatona keleto. Ianao koa ve dia tsy mahafantatra ny président amba? Sa matahotra lehibe. Mba manatona keleto nama fa manontany kely zahay ato e. Tsika samitsika ihany io. Zay, mona zany ny ministera tsisy olona tsony ato, tsisy mpiasa tsony a, alaonareo sary tsara fa tena mona mangigina tsara. Ora vitsy taoriny ny fanomboany fitokonana tonga nandrava ny hetsika ny mpitandron'ny filaminana. Nandritra izany sy no nilazan'izy ireo afa-pitsoloky ireo olona nanao ny tolona raha toa ka maloto ny sasany tamin'ireo mpampianatra tonga ny tolona. Tsy nisy kosa ny fisavana ny karatra ireo olona tonga fa avy hatrany ady afandroana no nahazo azy ireo. Izay ivona fa isany sy akely karama indrindra ny mpampianatra raha ny eto Madagasikara ary sy amikarama 3 alina ariary isam-bolana ny mpampianatra FRAM. Nitondra fanazavana mahakasika nisy fanambanibanina ireo mpampianatra ny filoha ny sindika. Oritra teo nandrabiraby ny mpampianatra hoe fa ahoana reto malotoloto ny akanjony ratsiratsy mpampianatra reo mpampianatra FRAM 3 alina isam-bolana ny karamany niteneny koa moa ry zareo teo verifieo daholy mandehana nareo manontany an'ireo tsirairay fa hanonona ny établissement reo dia verifieo fa piasa ny ministera reo mpampianatra FRAM reo misy mpampianatra efa fonctionnaire ihany koa ao anatin'io 3 alina isam-bola ve ny karamany mpampianatra FRAM dia hitovy amin'ny endrikiza izy izany rehetrarehetra zany tsy rariny zay iadivana eto dia azarabirabina tompoko ny mpampianatra. Tsy hijanona ny hetsika hoy ny filoha nasionaly nisy fiambonam-be sy any ampiasa nisy fanabeazam-pirenena ho an'ny fanovoana na eo aza nisy hery famoretana. Andrasana ihany koa hoy izy nisy fiakarana ireo namana avy any amin'ny nisy faritra anatevin-darana ny hetsika izay ataon'izy ireo. Mahakasika ny toedraram-pirenena amin'izao fotoana izay hatrany dia miankina amin'ny mpitondra fanjakana ny sy ny taona fotsiny atsy eny anivon'ny universitaire nambarany filohan'ny SSS sampana Antananarivo androany taorian'ny fiaran'izy ireo tamin'ny solitenan'ny mpianatra mbola miato hatrany ny fampianarana mandra-pahavan'ny fanjakana ny fitakian'izy ireo. Naharitra ora maro ny fiaonana tamin'ireo solitenan'ny mpianatra eo anivon'ny université Antananarivo sy ireo mpampianatra mivondrona ao anatin'ny SSS Sampanantananarivo tamin'ity androany ity. Nanamafy ny filohan'ny SSS Sampanantananarivo fa miankina amin'ny fanjakana ny sy ny taona fotsiny atsy eny anivon'ny anjerimanontolo ary mitoetra ny fitakian'izy ireo. Mampalahelo tokoa ary iainanay isanandro ny olana eo amin'ny mpianatra sy ny fanahiany mpianatra. Noho izany raha avy amin'ny SSS manokana dia tsy tokony heritrehitra na dia iray minitra akory ny amin'izay mety isina any Blanche ny mpianatra mandranto fianarana ety amin'ny anjery manontolo Antananarivo. Manaraka zany dia miantso ny fahenreny ny mpitondra fanjakana ankehitriny mba hamaly ny zavatra andrasan'ny SSS izay hany fepetra farafahakeliny iverenana amin'ny fampianarana. Atreto zany aloha dia mbola manohy ny fitakiana ary manohy ny fampiatonany fampianarana ny SSS Sampanantananarivo miandry an'izay valiny azo ekena avy amin'ny mpitondra fanjakana izay. Eo ny fanaovana soni ny volavolana didy mpanjakana anankidimy, eo ihany koa ny tokony hanomezandry zareo valiny momba ny antoka andoavana ny geste de bonne volonté miaraka amin'ny fanolorana tety andro ny momba ny lay rappel mikasika ny fampiarana amin'ny 3 décret indrindra zany ny tokony anombohana ny fandoavana ny indemnité de recherche et d'investigation ho an'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra retraité chercheur efa misy taona izay tsy naloha. Malona ny toedraram-pirenena nanamafy ny teo anivon'ny SSS ary ny antsony amin'ny tokony ampiarana ny mahatanitandalana ny Madagasikara. Ny famoahana ny volam-panjakana dia ao anatin'ny fanatanterahana ny loi de finance
koa dia mbola mana mafy any CSS Sampanantananarivo fa mitakia ny fampiarana ny tany tandalana. Io tany tsy tandalana izay iainantsika ankehitriny noho ny fanitsakitsahana miverimberina ny lapanorena sy ny didy amandalana ataon'ny mpitondra sasantsasany. Ny tompona andraikitry ny androm-panjakana sasantsasany no fototra izao rehetrarehetra izao. Koa noho izany tsy diso amin'ny teniny CSS fa dia mitakia an'izay fampiarana ny tany tandalana izay. Ao ka mba ho mangarahara ny fandanim-bola mpanjakana. Aoka tsy atao amin'izay itiavana azy satria nampiongana ny fitondram-panjakana teto ny fampifangaroana mpitondra anankiray ny volany sy ny volam-pianakaviany ary ny volana orinasa. Ary mbola ambara ihany koa fa nampiongana ny mpitondra teto tamin'izany fotoana izany ny tsy fanaovana soni lalàna, didim-panjakana, didim-pitondrana fa mbola nisahirana izy nandeha nitety any Madagasikara nanao Madaredy. Koa tsy te hanan-dratsy ny CSS dia mampatsiahy fotsiny ny amin'ny fisiny zany toe-javatra izany aoka mba handray andraikitra ny mpitondra fanjakana satria nampindraminy vahoaka fahefana eny fa na dia olom-boatendry fotsiny aza ry zareo rehetrarehetra reo ny ankabetsahana. Tsy aivana efa mananika ny efa-bolana izay no tapaka tanteraka ny fampianarana teny anivon'ny Université n'Antananarivo noho ny fitokonana ataon'ireto mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra ireto. Hatreto tsy hita mazava ny fandraisana raikitra ataon'ny ministera voakasika sy ny fitondram-panjakana. Miasatro ny toedrarah ao amin'ny lycée Horace François ao Antala amin'izao fotoana mpampianatra miisa 3 no nosamboriny izandary ary mbola voatazona any hatramin'izao ireo mpampianatra ireo izay nitaky ny anaovana ny fiamindrapa-efana na ny passation eo amin'ny proviseur teo aloha sy ny proviseur vaovao. Misy mpampianatra 3 samboriny OMC avy eto Antala, OMC ny région dia noentina any Asambava any zareo amizao. Ny tena antony nitaky passation amin'ny proviseur teo aloha sy amin'ny proviseur vaovao. Mitaky ampandehanana le passation. Le passation nefa tokony natao tamin'ny le 20 lasa teo. Fa le proviseur sortant tsy manaiky anao le passation fa matanjaka ony sy sisa. Antony nisamborana ireo mpampianatra ireo araka izany ny fitakina irosony eo amin'ny famindram-pitantanana eo amin'ny proviseur teo aloha sy ny proviseur vaovao eo anivon'ny lycée Horace François ao Antala. Antony nanisorana io proviseur teo aloha io ny tsy fahaizany ny asany, ny mifampifangarona ny fampianarana sy ny politika ary indrindra ity farany izay vao nampianatra tao amin'ny lycée amam-bolana vitsimonja dia efa nampiakarina ho proviseur noho izy misoratra ho pomba ny fitondrana. Ohatra amin'izany ireto voalaza ireto. Mpampianatra amperiny eo amin'ny fanazavana lesona mihitsy ao anatin'ny salle de classe tonga dia teneny sy idirany ao lazainy fa hoe tsy mahay mampianatra ity ramose fa iry ramose anankiray ry any dia ramose comptable anazy ao zany no mahay mampianatra dia eo no soloina imaso ny ankizy sy tenenina hoe tsy mahay ty ramose ty fa ity ramose anankiray ty any no mahay dia izy no mampianatra anareo manomboka izao. Dia ohatrany hoe tena tsy mahay ny asany zany izy fa be dia be ny zavatra tsy mety ataony dia zany mahatonga le mpampianatra matahotra sy tsy te hiara hiasa aminazy satria rehefa misy zavatra kely mitranga dia miantso ny commandant de brigade izy dia maniraka sécurité any ary rehefa nisy ara mpianatra vehivavy anankiray nifanoroka tao amin'ny efitrano fianarana nifanoroka tamin'ny sipany angambany izy io dia niantsona ny commandant de brigade avy tany amin'ny bureau-ny proviseur nomeno tena ilay ankizy zany hoe nasiana menote izy sy ilay sipany dia namakivaky ny tokotany-tsekoly dia navoaka nasesy lasa tany amin'ny bureau-ny gendarme. Nefa fanabeazana ny zavatra atao dia ohatra ny tena mifanohitra amin'izay ny zavatra ataony ity
proviseur ity ary anarina izy tsy mety fa hoe TGV mahitahita ary tena noporofony mihitsy hatramizao le hoe mahitahita izy satria TGV maro ny miaro azy. Idirany politika ny fampianarana ka inona ny vokadratsy zany amin'ny fampianarana ireo zaza malagasy ao an-toerana. Inona hitatra zavatra hafa ihany koa ity tranga ao an-toerana ity raha tsy mivoaka ireo mpampianatra voatazana ireo raha ny fanazavana hatrany. Andrasana ny mety ho tohiny sy ny fivoarany toedrara any an-toerana. Dia ny ihany koa antsika misy vetivety ao anaty dokam-barotra Foibenetsika ho an'izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao rehefa avy eo ary. Vaovao vidio amin'ny amvola ihany tolotra mikaiky amin'ny vidiny 4000 ariary. Misy appel 10 minitra sy 1 giga internet. Tindrony dièse 111 étoile 1 dièse. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Maika lava ve ianao? Tsy manam-potoana hikarakarana sakafo matetika? Rizami, solondaoka, mafilotra tsy misy ohatr'izany, tonga dia vonona. Omeo tsiro miavaka ary ny sakafonao amin'izay alehanao rehetra. Rizami, izany ka tsiro kanina. Tonga indray ny aorita Yamaha amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafizitsika mitondra hery sy tanjaka. Yamaha, ilay aorita manampy anao hiatrika tontolo andronao e. Yamaha, misy tsiro vanille, fraise ary coco. Tsara e. Natao ho an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yamaha, ilaiko tsotr'izao. Taverna somatsara eto ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba ary mbola manasanao hatrany anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany melohany hiverenantsika ao anatin'ny raharaham-pirenena sy ny vaovao politika maro samihafa dia tsara no mampafantatra fa nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy Tanjombato ny tranombarotra Cosmos vaovao fahavalo eto Antananarivo. Misy nitolotra fianambidy hatramin'ny 20 isanjato atolotra ireo tranombarotra Cosmos ity ireo tonga manjifa ny entana hatramin'ny faraka amin'ny 30 ny volana oktobra ho avy izao. Tranombarotra iray lehibe eto Madagasikara mivarotra entana isan-karazany nanomboka ny taona 2022 mandraka ankehitriny ny tranombarotra Cosmos
Miisa 20 amin'izao fotoana ity tranombarotra ity manerana ny nosy ary isana ahitana tranombarotra kosmos miisa 2 ao Mahajanga, Tamatavy, Toliara, Fianaratsoa, Ambilobe, Antsirabe, Antsiranana, Tolanaro, Sambava fa indrindra eto Antananarivo izay ahitana tranombarotra miisa 9 ankehitriny noho izy ny ampira indray ho an'ny androany. Hatramin'izao izahay dia mbola tsy mitsahatra hatrany mampitomba ny isan'ny magasinay satria nahoana mampitomba asa ho an'ireo olona eto Madagasikara izay zany tanjon'ny Cosmos satria araka ny teneniko teo hoe manerana ny Madagasikara mihitsy misy ny magasin Cosmos. Ny magasin Cosmos dia mivarotra électroménager, mivarotra audiovisuel, misy ny outillage, misy ny moto, misy ny électroménager, misy ny téléviseur, misy ihany koa ny électroménager maro isan-karazany amin'ireo grande marque izay hita eto Madagasikara toy ny Samsung, ny TCL, maro hafa tsy voatanisa izay moa zany tena fantatry maro groupe SEB dia izahay dia manome hatrany fahafapo ho an'ireo mpanjifanay. Misy ny service après vente amin'ny entana atao amin'ny Cosmos, misy ihany koa ny garantie, ny installation, livraison gratuite daholo izany rehetrarehetra izany dia miezaka hatrany izay manakaiky ny Cosmos, manakaiky an'ireo mpanjifa eto Madagasikara. Dia ity magasin voasikafantsika androany ity dia fandroana eto Tanjombato. Maninona ataona eto Tanjombato ilay izy satria misy an'ity galerie vao misokatra ity ihany koa, izany hoe ao anatin'ny groupe misy anay ity galerie ity dia manakaiky kokoa hatrany ireo mpanjifa izahay dia tsy avelanay mandeha lavitra intsony zany ianareo efa misy ihany koa eto Tanjombato. Noho izay fisokafan'ny tranombarotra Cosmos vaovao etsy Tanjombato izay, misy ny atolotra fihenam-bidy manokana. Atolotra ity tranombarotra ity ho an'izay rehetra tonga manjifa sy mitsidika azy hatramin'ny 30 ny volana Oktobra ho avy izao. Ireo olona mirahatra ireo dia misy ny promotion androany amin'ity fisokafana ity, izany hoe promotion spéciale ouverture an'ity Cosmos Tanjombato ity. Dia misy entana maro isan-karazany moa ny promotion an'io ary tsy mifarana raha tsy amin'ny 30 volana Oktobra. Menatra amin'ny 900 isan-jato be izao ny promotion an'io afaka mijery aty ianareo izay mbola tsy mahatratra amin'izao fotoana izao fa araka ny teneniko teo hatramin'ny 30 volana Oktobra izahay ary izay rehetra mividy entana androany dia omenay fanomezana daholo izay olona tonga androany. Ary misy ihany koa ny tolotra maro isan-karazany atao amin'ny Cosmos ahitanao promotion ankoatran'ilay promotion izay tena miavaka androany io. Afaka mandotsy kelikely ny sarany entana vidiny ao amin'ity tranombarotra Cosmos vaovao etsy Tanjombato ity mandritra ny 30 volana amin'ny alalan'ny service vente crédit mirindra ireo rehetra tonga manjifa entana ao aminy. Miamafy ary mahazo aina tanitizaka ny hetsika ny vondriny kandida amin'izao fotoana izao. Tena mba ho karesy lahatra amin'ny foto-kevitra ny vondriny kandida ireo mitombo isan'andro manatevina azy ireo tsy sandaina na inona na inona afa-tsy hevitra ireo vahoaka marobe ireo ao. Fanampin'izany ny matoa andatsoratra amin'izao alina izao. Tsy voavidy vola, lasa teny fifanentanana ao anaty filaram-be rehefa manao etsika merenana ny tanitandalana sy ny tsy fanekenany rajoely na irotsaka ho fidina intsony ny vondron'ny kandida noho izy mizaka ny zo-pirenena frantsay. Eo koa ny tsy fitokisana ny ACC sy ny CENI ary noho io gouvernemanta io mbola nitendren-drajoelina ka tsy azo antoka ho tsy mitanila. Resy lahatra amin'ireo teboka ireo izay fototry ny etsika ny vahoaka manerana ny nosy ka manohana ny vondron'ny kandida. Mivaraontsana ireo pomban-drajoelina mahita ny fahavitian'ny vahoaka manarady ireto kandida manao akanjo fotsy ireto. Fantatry ny pomban-drajoelina tsara fa tsy omena tamby tahaka ny azy ireto mitombo isan'andro manaraka ny etsika fotsy ireto. Hevitra ny mandresy lahatra fa tsy karama na tamby karama, vonjy tavan'andro arahana akanjo sy elo ary kojakoja miloko volomboasary. Sanatria andatsana ireny olona sahirana ireny ve ny vatsitsinjo sy ny varitsinjo no mena azy ka takina aminy amin'izao fampelezan-kevitra sy fotoam-pifidianana izao. Ararotina ny fahasahiranan'ny olona ka mora hanaovana fandemetsaina manara-penitra arahana serasera matanjaka amin'ny gazety, télé, radio pomba ny fitondrana manginy fotsiny ny compte fake any anaty Facebook. Etsy andaniny ny tsy fahampinana fialamboly ka ampiasana artista izay efa fanao ny fitondrana rajoelina hatramin'izay rehefa mamory vahoaka. Mifanohitra amin'izay ny an'ny mpanohitra izay tarihy ny vondron'ny kandida. Tsy manakarama olona anotrona, tsy manome t-shirt sy ny sisa fa samy miakanjo fotsy
avy hatrany izay afaka manao izany. Ny artista tonga ho azy miara-mentana. Mila fanarenana tanteraka ny toe-tsaina enti-miatrika ny raharaham-pirenena ho an'ny vahoaka eny an-tanàna rehetra eny. Hevitra fa tsy vola, satria tsy amidy vola ary tsy atakaly vola na tamby hafa ny hevitra rehefa asoa ny firenena sy ny taranaka faramandimby. Efa maneho izany eny an-dalambe ireo mpanohitra miaradia amin'ny vondron'ny kandida ny amin'ny teny hoe tsy voavidy vola. Anjarany hafa no mieritreritra raha mbola takaly vola sy tamby hafa ny hevitra mahasoa ny firenena. Fa maro ny endrika fandikan-dalàna hita amin'ny fikarakarana fividianana Oisy Pierre Lenoble filohan'ny HCDD teo aloha hiteraka krizy eto amin'ny firenena ny fizirizirin'ny fanjakana sy ny siny rosa amin'ny fanatanterahana izany raha nambarany toerana maro no efa nahitana endrika alabato ary ireo rafitra rehetra tokony ho arofanina metanila amina kandida tokana olona saina no mitatry ny antsipiriny izay. Hiteraka korontana eto amin'ny firenena ary krizy animba indray ny toe-karena ny fikirizan'ny fanjakana sy ny seny iroso amin'ny fifidianana ny 12 Novambra izao hoy Pierre Lenoble filohan'ny HCDD teo aloha. Hatramin'ny androany maro ireo endrika osika hita entina hampandaniana ny kandida mpanjakana. Ary fifidianana dia efa nahitana ny bureau de vote fictif io voalazaina taminay teo hoe ao Befandriana Avaratra dia misy bureau de vote tsy hitany ndrehetrarehetra afa-tsy zareo miseny sy ny intérieur ihany ka tsy voasora zany rehetra zany dia manahirana zany ary za mino fa tsy ao rery misy an'izany fa mety toerana hafa koa misy an'izany fa ikorotana atsika raha ohatra ka mbola minimizingizina anao an'io fifidianana atsika maro ny zavatra tsy voalamina araka ny tokony ho izy tokony alaminareo liste électorale alaminareo bureau de vote alamina ny code électoral satria mandringa le izy. Ankoatra ny osika sy ny alabato sesilany ihany koa ny fandikan-dalàna ataon'ireo mpiaraty amin'ny Andry Rajoelina raha ny fanazavana hatrany ny governemanta ny fiara-mitantana mitanila ary manao ny fomba rehetra andreseny ny kandida mpanjakana hetsekilany ny HCC voapirofo ny fiandaniny. Article 42 dia mazava tsara ianao rehefa maka ny nationalité vahiny dia tsy maintsy naturalisation dia tsy maintsy very nationalité malagasy anao zany tsy hodikodirana à gauche akavia sy akavahana fa dia tsy tokony milatsaka aloha zay ny zavatra zay angatana ao amin'ny HCC mialatsiny aminao monsieur le président fa tsy maintsy ny gouvernement foana atao tsy misy fandinina firy akory ireo fa zatra tsy manara-dalàna nanomboka tany amin'ny voaniala kelikely teo amin'ny fitondrana i filoha Andry Rajoelina dia tsy fanaran-dalàna no natao dia fanafozana ny mandahan'olona foana mandany HCC taloha nafoizindreo mandahanay nafoizindry zareo tsy fanaran-dalàna zany ary ty fitondrana ty tsy manaraka hiérarchie de norme tsy haindry zareo zany satria ny décret dia tsy voafafany arrêté mihitsiny arrêté tsy voafafany note de service nefa dia misy zany ka hita eto dia tsy anara-dalàna foana ary zareo naiza ka zay mahatonga atsika hoe andao aloha alamina ty zay vao atao fifidianana. Ankoatra izay manaitra ireo mpiasa-mpanjakana ho sahidzoro manoloana ny endrika tsindry sy fanerena maro samihafa ihany koa i Pierre Lenoble tsy ekena ny fanerena mivantana na ankolaka ny olom-pirenena tsy maintsy anonana sy ifidiny volomboasary raha ny fanazavana. Ino tonga amin'ny ady hatrano ny fifandrafiana ny samy malagasy ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny raha tsy mirosaingana amin'ny fifanatona sy fampiresahana amin'ireo ray aman-dreny ambanany vondron'ireo kandida ho filoham-pirenena ary ireo ankola fikary samihafa sy ny filoha teo aloha Andry Rajoelina sy ny pomba azy hoy ny ben'ny tanàna Nalasory ny fifampiresahana sy ny fifanatonana izay anova olana tokana ahafahana amahana izao krisy olana mianjady amin'ny firenena izao. Daniela Minarso. Miteraka fifandrafiana sy savorivory eo amin'ny samy malagasy ny fandikan-dalàna taon'olombitsy eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny hoy ny ben'ny tanàna Nalasory antony tokony rosoana amin'ny fifampiresahana andatabatra boribory hitadiavam-baolana ho an'ny firenena. Tsy tondra ho akaiza ny korotana fa tokony isy ny fifampiresahana ary efa misy ny fampiatsoana izay ataon'ny FFKM fa misy ny olona mini tsy tonga amin'izany fampiatsoana zany. Ny ety amin'ny commune milamina tsy misy ny olona izay mitabataba amin'ny resaka fampelezan-kevitra memenina ireo olona izay atao hoe
tokony voasoratra anarana ao anatin'le sym-pifidianana nefa tsy voasoratra ao anatin'le sym-pifidianana misy ny doublon eny anivon'ny fokotany misy ihany koa ny ireo karatra zay tsy misy nininina zany hoe carte vierge zany rehetrarehetra any mampisavorovoro ka angambany a tsara foana ny mifanantona ny fampiresaka satria tsika malagasy ny tokony mahay mahita ny vahaolana tsy ao anaty korotana tsy ao anatin'ny fifampiatsiana fa tokony ao anatin'ny tena hoe masamy mamalagasy no ifanatona ny tatavam-bahaolana satria firenetsika te de eto zany de mitarika atsika rehetra tahaka ny eto lasora hoe aokitsika tsy ifandrafy samy manana ny fivavaveverany fa raha ny fiandohaniny zao crise zao dia miainga tamin'ny tsy fanajana lalàna ka tokony ao anatin'ny lalàna foana tsika rehetra tokony manara-dalàna tokony eo ambany fifezany lalàna na iza de tokony ilamina eo ankilany tsy tokony hitanila manoloana ireny fanehoan-kevitra an-dalambe ireny na eo amin'ny andaniny izany na eo amin'ny ankilany ny tafika malagasy hoatrany ny ben'ny tanàna na lasora tsy mitondra atsika makany amin'ny filaminana mihitsy ny zavatra tahaka izao na hoela na hoaingana tsy maintsy efara amina latabatra boriboriko tsy alova hoe deny zao de efa mifampiresaka sy mifampitonytsika rehetra satria rehefa ny vondrony 12 candidat no mitrotsaka an-dalambe dia eo ny zandary ny gendarmerie pirenena fa rehefa ny ankilany kosa dia tsy misy mihitsy ny fanakanana fa de afaka tonga daholo ny rehetrarehetra ka zay zavatra angamba ny tokony hoelan'ny lam-panany tafika tokony hoelan'ny lam-panany tafika mijery zay zavatra tokony azo atao mba handaminana dian'izao ity raharaha ty mba tsy ho lasa lavitra satria raha io lasa lavitra de tena misy fiatraikany any ambolia tsirairay misy fiatraikany BDP amin'ny toe-karena ary lasa hemitra indray tsika efa firany efa tena hoe mahanitra aty amin'ny farany atya fa ohatrany malaza tsy nanana ohatrany vilitsaona fotsiny le resaka hoe fihevanana fa tsika ohatrany samy manao zay saipatany sy zavatra tiany atao nefa samy miantso an'Andriamanitra samy milaza ho ty fihavanana ty fitiavana ty anty rehetrarehetra ty nefa zany rehetrarehetra zany ohatrany atao molotra fotsiny fa tsy misy ny tena hoe fifandeferana sy fitiava-tanindrazana araka izany tsy misy afa-tsy ny fanajana lalàna sy ny fifanantonana ireriany no ahafana mamahy izao olana eto amin'ny tany sy ny firenena izao hoatrany ny fanehoan-kevitra manana ny kolotsaina sy ny fihavanana mampiavaka azy ny samy malagasy fa tsy tokony hiandry ireo vahiny vao afaka hiroso amin'izany avalitsika amin'iny ny toedrara politika sy ny rara-mafanety amin'ny firenena fa lafy vaovao tanteraka dia miisa 377 ireo olona manana fahasembanana voa angona tamin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara ka natolotra ny ministera ny mponina sy ny mombamomba azy ireo tanjo ny fikambanana nanao ny fanadiadiana ny sitrahany ireny olona ireny fiahina ara-tsosialy raha ny fanadiadiana natao tamin'ireo olona manana fahasembanana miisa 373 nanaovana fanadiadiana tamin'ny faritra maro teto Madagasikara 700 isanjato no vehivavy avokoa 150 no lehilahy ary tsy voafaritra kosa ny 3 isanjato 703 sy arivo ny olona manana fahasembanana ara-tsaina 70 sy arivo ny olona manana fahasembanana ara-batana 90 sy 700 kosa ireo olona manana fahasembanana ara-pianona ratoka 90 ny olona manana fahasembanana ara-pahitana aretina mitaiza avokoa no mahazo ireo 70 ambony tamin'ny fanadiadiana natao natolotra ny ministera ny fiaponina sy ny fiahina ara-tsosialy ny mombamomba ireo olona ireo ahafahan'izy ireo misitraka afiahina ara-tsosialy anjony fikambanana dia mba amin'izao fanaterana lisy zao dia mba isitrahandreo olona manana fahasembanana ny fiahina ara-tsosialy izay hita fa teo aloha izay niopana kokoa tamin'ny reny sy ny zaza dia any amin'izao manaraka izao dia mba hijery kokoa ireo olona manana fahasembanana sy tombony ireo olona manana fahasembanana isitraka fiahina ara-tsosialy fanadiadiana dia nirahana ny asa tamin'ny fikambanana COPH ny fikambanana Autisme Madagasikara
ny fikambanana madatrizo sy ireo école inclusive zay miara-miasa amin'ny autisme Madagasikara nisy opiasa manenika ny Madagasikara dia ho an'ny fikambanana sasana teto anivon'ny Antananarivo fahasinganana manokana ny 3e arrondissement izay nanaovana fanadihadiana manokana ny dinina teo anivon'ny Fokotany. Misy ny fandraisana antanana ireo olona ireo eo anivon'ny ministera raha ny fanazavan'ireo tompony andraikitra. Ny fehinana sosialy moa zany dia ampieny ny elanelana misy eo amin'ny olona izay atao hoe voahilika amin'ny fiarahamonina. Izay dia minalanja kokoa ny olona manana fahasembanana izay ny amin'ny tokantrano tsiray avy eny izay manana zo hianatra zo hiasa tahaka ny olon-drehetra dia anisan'izay moa zany lahara-pamehana sany ty ministera amponina ity ao anatin'izay ary hitantsika taratra ao anatin'ilay tetikasa aratinaina izany dia ny fisitrahan'ireo olona manana fahasembanana ireo tosika ara-tsosialy izay totra azy ireo. Hatram'izay zany zay ivona mananjo feno toy ny olon-drehetra ny olona manana fahasembanana na eo amin'ny alafo nisy fanabeazana na arakas na ny sehatra nisy fitsaboana araka nisy voafaritra nisy fifanarana iraisam-pirenena mamaritra ny azon'ny olona manana fahasembanana izay hianan-katoavin'ny Madagasikara ny taona 2024. Tranga mampanelo tany Morondava dia may hototony ny afomaly tokony ho tamin'ny 2020 alina ny service du district de la santé publique ao Morondava. Court-circuit no ny atombohan'ny afra ny fantatra atreto lehilahy iray tokony ho eo amin'ny 25 taona malemy tsy afanitsoka intsony no maty nandritra ny firehetana. Manoloana ny tranga toy izao manao antso avo ny tompona andraikitra isa tokony hijery ny fotodrafitrasa mahakasika ny vonjy aina araka izany ny mponina any antoerana. Fa amin'ny maresaka avy any ivelany tena nomboka androany ny sava ao ataon'ny mpitandron'ny filaminana amerikanina ikaroana ny tompony antoka tamin'ny fitifirana olona tamina toerana filalaovana baolina sy toerana mpisakafoanana natao omaina États-Unis omaly. Tranga izay nahafatesana olona maro indrindra ho an'ny taona 2024 namoizana ain'olona eo amin'ny 2020 azafady. Dia inona koa tompoko lasy tompoko vavy no amaranantsika ny fampalamavoa amin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao tany atokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany raha ampetso amin'ny ora mazatra ny fotoanantsika manaraka eto amin'ny fampalamavoa mandram-piona tompoko. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Vous a présenté Ny Vavao. Kokota iray dia sahala amin'ny ronono iray very, kakao, koko, mofo dipaina tapany izay mitondra hery sy tasaka mandritra ny tontolo andro. Andramo fa tsara lavitra noho ny afo. Vous a présenté Ny Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.